Sehatry ny finoana indray kosa dia raha tokony ho tonga tamin'ity androandroany ity dia nahemitra indray ny fahatongavan'ireo likan'ny masimbavy ny Terezin'i Jesosy Zazakely i Zélie ary Martin Ray aman-dreny. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia misy ny pitsopitsony tsy maintsy alamina ao anatin'izany fahatongavana izany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana katolika ny fisian'ny fitsidihana tahaka izao. Miemitra ny zoma 3 Jolay ho avy izao ny fahatongavan'ny tolambalin'ny masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely sy ny ray aman-dreniny. Efa ao amin'ny toerana voatokana ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Roissy ao Paris ny relique na ny tolambalin'izy telo mianaka hatramin'ny 27 ny volana Jona lasa teo. Miandry ny fiaramanidiny kompania fitaterana Air Madagascar hitondra azy aty Madagasikara raha ny fampitam-baovao voaray. Ho fanajana sy ho fanomezam-boninahitra ny firenena malagasy no ny safidianana sy hitazonan'ny evekan'ny Lisieux ny Air Madagascar hitondra azy ireo aty. Araka ny filazana avy any Paris sy no amafisy ny tompon'andraikitra ao amin'ny kompania fitaterana Air Madagascar dia ho tonga amin'ny zoma 3 Jolay maraina izy telo mianaka. Ho tsenaina eny Vato ary tonga dia ho entin'ny fiaramanidina makany Antsiranana ary anoho ny fandaharana efa napetraka. Fahasoavana ho an'ny fiangonana katolika sy ny firenena ny andalovan'ny relique eto atoerana alohan'ny ananganan'ny Papa François sy ny fiangonana azy mivady ireo olo-masina ny 12 Oktobra 2024 ho avy izao. Ho tanteraka eto Madagasikara ny fanirian'ny Terezy miaraka amin'ireo ray aman-dreniny hoe teo misionera hatrany amin'ny nosy farany lavitra indrindra aho ary koa ny hoe tiako laniana anaovantsho etsy an-tany ny lanitro.